manolotra ny arahaba tompoko. Raha ny sary azo avy amin'ny zana-bolana dia misy rindrin-drahona na ilay antsoina hoe front ao atsimon'ny Madagasikara ao, izay mety mbola amevahana ny zavona maraina ho amin'ny faritra maro eto Madagasikara raha ho amin'ny rahampitso. Raha ny alahady kosa indray dia vinavinaina ikisaka miandalana na lavitra antsika izy io satria hanomboka azo toerana indray ny varatraza eto Madagasikara. Vokatra izay indrindra iverina ny orana somary miatoato manomboka ny sabotsy hariva na ny alahady ho avy izao any amin'ny morontsiraka afovoany atsinanana sy avaratra atsinanan'ny Madagasikara. Andrahoana na andrahoana mitsitokotoko kosa ny ilany atsinanany tany. Ny maripana mifanaraka amin'izay dia misy vidina misongadina maripana ambany indrindra na ny ambony indrindra ihany koa any amin'ny tapany atsimon'ny nosy, torak'izay ihany koa ny ilany atsinanany Madagasikara. Vinany toetry ny andro ho amin'ny rahampitso maraina raha jerena amin'ny antsipiriany dia saika nientika amin'ny faritra maro eto Madagasikara aloha ny zavona ny vao maraina raha toa ka somary andrahoana na andrahoana mitsitokotoko ny any amin'iny fitendriny avaratra ny faritra Savasy Analanjorofo, ny faritra Androy ary motsiraka ny faritra Nosy sy Atsimo Andrefana. Raha ny tolakandro kosa indray dia iverina andrahoana mety arahana orana malefaka indrindra ny takarivo ny any amin'ny motsiraka ny faritra Sava Analanjorofo, torak'izay ihany koa ny any motsiraka ny faritra Ivatovava Fitovinany ary Farafangana. Andrahoana na andrahoana mitsitokotoko ny any amin'ny faritra Atsimo Atsinanana, torak'izay ihany koa ny any amin'ny faritra Atsinanana Alaotra Mangoro ary ny ilany atsinanana ny faritra Izoty. Amin'ny faritra hafa tsy voatonona teo dia ho maina ny andro amin'ny ankapobeny na ivam-perana kokoa ingaby masoandro. Vinany maripana mifanaraka amin'izay mety ho tafidina hatramin'ny 5 degré maripana ambany indrindra any Vakina Karatra, 7 degré kosa ho an'ny Matsatra ambony ary 12 degré ho an'ny Analamanga. Maripana ambony indrindra dia mety ananika hatramin'ny 7 degré zay ho an'ny Voatany. Motsiraka atsinanana saika eo amin'ny 5 ka hatramin'ny 30 degré ny maripana ary eo amin'ny 3 ka hatramin'ny 4 degré ny any amin'ny motsiraka Andrefana. Mety ananika hatramin'ny 4 degré dia izao ny maripana ambony indrindra any amin'ny faritra Betsiboka. Amin'ny vinany toetry ny andro ny alahady kosa indray dia ny varatraza aloha no mamaritra ny toetry ny androntsika. Vokatra izay indrindra dia azorana somary miatoato ny any amin'ny faritra Sava Analanjorofo ary Atsinanana. Andrahoana mety arahana erikerika manify indrindra ny vao maraina ho an'ilany atsinanan'ny atotany mihazo amin'ny faritra Alaotra Mangoro ary Atsimo Atsinanana. Ny faritra hafa ho maina ny andro na andrahoana vitsy. Raha ny maripana kosa indray tsy dia misy fiovana misongadina aloha fa eo amin'ny 7 ka hatramin'ny 20 degré ho an'ny faritra anatiny, 14 ka hatramin'ny 20 degré ho amin'ny morontsiraka Atsinanana ary 13 ka hatramin'ny 30 degré any amin'ny morontsiraka Andrefana. Tazantsika amin'izao fa eo amin'ny 30 na 30 degré eo maripana ambony indrindra any amin'ny faritra avaratra Andrefana Madagasikara. Andao faranana vinany toetry ny andro amin'ny alatsinainy ary izay na dia miha malefaka aza ny varatraza dia mety mbola hitoetra hatrany ny orana malefaka any amin'iny faritra Sava Analanjorofo ary Atsinanana. Andrahoana na andrahoana mitsitokotoko amin'ny ankapobeny ny any amin'ny ilany atsinanana faritra Sofia mihazo ny Alaotra Mangoro, Vatovava Fitovinany ary Atsimo Atsinanana. Faritra hafa ho maina ny andro amin'ny ankapobeny. Vinany maripana eo amin'ny 7 ka hatramin'ny 20 degré hatrany aloha ho an'ny faritra anatiny, 14 ka hatramin'ny 30 degré ho amin'ny morontsiraka Atsinanana ary eo amin'ny 14 ka hatramin'ny 30 degré ho an'ny morontsiraka Andrefana. Any amin'ny faritra Betsiboka sy ny faritra Boemo araka ny efa mahazatra tsy misy fiovana firy fa eo amin'ny 30 degré eo foana ny maripana ambony indrindra. Izay ny mahakasika ny vinany toetry ny andro fa araka ny efa mahazatra anao rehefa zoma toy izao dia indro atolotra anao indray ny tamin'ny falitony rivotra teto Antananarivo sy ny manodidina. Raha tazantsika amin'ny kisary izao dia nahitana fiakarana amin'ny ankapobeny tamin'ny falitony rivotra teto Antananarivo tao anatin'izay 3 andro lasa izay. Saika nanatombo avy 2 eny na avy 3 eny amin'ny fetrany OMS avokoa ny rehetra voaray. Raha ny mandrafitra ny toetry ny andro ao anatin'ny 3 andro avy jerena dia vinavinaina hijanona ambony hatrany amin'ny ankapobeny tamin'ny falitony rivotra eto Antananarivo. Vokatra izay indrindra dia entanina mba hitandrina ireo olona marefo amin'izay tamin'ny falitony rivotra izay. Iza moa ireo olona marefo ireo fa ny zokiolona, ny vehivavy bevoka, ny zaza madinika ary indrindra ireo izay marefo ara-pahasalamana mifandraika amin'ny tamin'ny falitony rivotra. Dia izay indray vinany toetry ny andro ato anatin'ny 3 andro avy manome fotoana anao amin'ny manaraka indray. Veloma tompoko.